Alléluia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio atalata faharoa ambin'ny folo ny volana septambra 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny Tompo ny teny avy any an-danitra momba ny amin'ny fananarany any zanakolahy. Alléluia, alléluia. Ry havana tiantsika Jesosy ary tena maminy isika. Manasanao aho iara ivavaka amiko alohany ambarako ny teny verset izay nomeny Tompo noho izany dia eo ihany koa zany anambarako ny amin'ny nofy izay nampahafantarin'ny Tompo tamiko. Iara ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, mideranao, mankalazanao Jesosy, manajanao ary manome voninahitra anao izay. Tompo, ho any amin'ny iza moa izay raha tsy ho any aminao. Jesosy ianao no tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ka mangataka famindram-po avy aminao Jesosy. Mamela ny elokanay Jesosy, satria mpanota ratsy izahay. Sasao amin'ny ranao Jesosy izay olonao tsiraray avy. Jesosy Tompo, mamindrafo aminay, satria Jesosy ho avy anao aka izay efa voaomana ihany. Izay efa vonina ho any an-danitra Jesosy, ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Fa ny mpanota Tompo dia ho very any amin'ny afobe. Jesosy mangataka ny famindram-ponao. Tompo, sasao amin'ny ranao izahay, mamela ny elokanay Jesosy. Tompo malala mangataka ny fanahy masonao. Ka ianao fanahy masono no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Fa mitenena fanahy masono satria fitaovanao aho, piasanao aho. Fanahy masono mangataka aminao koa aho, ka ianao no ampihiratra ny masom-panahy olona tsiraray avy eran-tany. Ka tena iaona aminao fanahy masono, tena fantatranao Jesosy ary tena anala ny fo vato ao anatin'ny fony tsiraray avy, fa kosa Tompo ametrahanao fo nofo Jesosy. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao Jesosy, andrakotra nay tsiraray avy olonao eran-tany Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, ka levina tolona venona izany ary miverina ny tany foana amin'ny anaran'i Jesosy evan'i Nazareta. Ka oka ianao Tompo ho manda afo manodidina nay tsiraray avy olonao eran-tany. Misandrata Jesosy satria ho avy ianao Tompo akanay zanakao tsiraray avy. Voninahitra ho anao raha io hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Aleluia, amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny noteneniko tery am-piandohana dia ny Tompo ny teny tao anatin'ny nofy. Aleluia. Ry havana, ny Tompo dia miteny amintsika ary izy dia velona ny Andriamanitra antsika. Tsy miova izy hatramin'ny fiatomboany izao tontolo izao. Ry havana, amaky ny verselo zahako izay nomeny Tompo tamin'ny fotoana io, ary anio vao nosokafako ny Baiboly raha nanotany teny taminy aho momba an'ilay nofo izay naseho an-tamiko dia tonga dia teo amin'ilay tenin'Andriamanitra izay nomeny tamin'ny zany fotoana izany no nisokatra ny Baiboly. Ao amin'ny bokin'ny Isaia toko 5:7, eo amin'ny 1:1. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao no lazainy Tompo ny iray masiny Israely, dia ny namorona azy. Ny zavatra ho avy va no anotaniana amiko. Ny zanako sy ny asany tanako dia aoka ho adidiko ihany. Amen. Aleluia, aleluia. Ny Tompo Andriamanitra antsika dia manambara fa raha manotany isika momba ny amin'ny ankonantsika ho antsika izay mananjanaka izany. Raha manotany isika dia izy mampafantatra antsika fa ny zanany sy ny asany tanany dia aoka ho adidiny ihany. Amen. Zay ry havana ny amin'ny Jesosy, isika tsiraray avy isam-batan'olona dia adidin'Andriamanitra.
zany hoe rehefa manaraka an' jesosy isika rehefa miverina aminy a dia izy no miay antsika. Ry havana, tsara ny tompo, tsara izy ary be voninahitra izy. Io teny io dia manambara fa ny tompo miay ny zanany. Zany hoe izao na ianao rehefa zanak'Andriamanitra dia miay antsika izy. Ry havana, ny zavatra niseho dia izao. Tamin'ny atalata fa 9 ny volana marsa 2022. Zany hoe efa taona lasa zany a izay. Tsika izao a efa 2023. Tamin'io andro atalata io zany a ny divaraina dia nanofy aho. Ny nofy azoko a dia nanofy aho hoe nahita zany ako a anizako a sy zanakolahy mipetraka zany teo asisina trano. Hitanareo reny hoe mipetrapetraka reny ohatra ny fataontsika zany a rehefa ohatra hoe miresadresaka na ohatra zany a mipetraka zany a eo asisina trano. Dia no nefa teo zany izay mianaka tao anatin'ny nofy io a dia tampotampoka teo a zany hoe izay tiany tompo ambara ihany zany no ambarako satria mizavatra hafa zany a no ao anatiny ilay nofy manontolo. Dia toizako a ny teny a izay tiany tompo a ampahafantarina antsika. Dia tampotampoka teo zany a dia nahare aho feo avy any an-danitra. Aleluia, aleluia. Ry havana, tena eniko mafy be ny feo ny tompo avy any an-danitra. Hitanareo a ohatrandreny kotrokorana ireny a fa le izy zany a milato zany. Zany hoe tena mafy a, tena mafy be a, avy any ambony mihitsy zany. Fa le izy zany a tena hoe tsy mampatahotra zany. Satria Andriamanitra zany a rehefa miteny amintsika izy a dia arakaraka ny azakantsika azy no ataony. Dia eniko zany ny tompo ny tena mafy be zany ny feoany. Na tonga azy ny teny a dia nananatra any zanakolahy. Ry havana, rehefa miteny ny tompo a dia tsy zavatra hafa mihitsy a enotsika manodidina antsika fa izy rery ihany zany no enotsika zany a rehefa miteny ny tompo. Tena hoe enotsika zany a anatin'ny fanahintsika sy ny mombantsika manontolo. Aleluia. Ry havana, fa nanarana no natonga ny tompo ny teny. Ny teny ny tompo a dia ohatran'izao a no nambarany hoe misy sary maloto any aminao, any amin'ny chambrany, rovito ario ireny. Zay zany a no tenen'ny tompo. Zany hoe misy sary maloto zany a ao amin'ny chambrany zanakolahy. Dia ny teny zany ny tompo ny baiko, ny teny hoe rovito ario ireny. Aleluia. Mbola mananatra zany ny tompo, soa ihany fa mbola mananatra ny tompo. Ry havana, mbola ny teny ny tompo, mbola ny toy ny teny ny tompo a dia ny teneniny a dia hoe mbola ho avy zany hono izy a hiteny foana zany a amin'ny zanakolahy raha mbola misy a tsy mety a ny ataony. Amen. Zay zany a no teny a no tenen'ny tompo. Zany hoe mbola ho avy izy hiteny amin'ny foana i Jesosy zany io a rehefa misy tsy mety ny ataony. Aleluia, aleluia. Ry havana, tsara ny tompo ary Andriamanitra lehibe indrindra izy. Ny zavatra tena mahagaga dia tao arinan'io a no nanomboka mieritreritra le zanakolahy anary tsy moramora ny zavatra zay tsy mety tao amin'ny trano fatoriny. Ary maro izy ireo. Ao zany ny tena betsaka ny fitafiana izay efa nolazaiko teto a tamin'ny video lasa. Tao anatin'ny reny a ny sary a hitanareo le ohatra ny fatao amin'ny telefona rehefa mandefa message reny na amin'ny réseaux sociaux zany. Dia le ohatra ny sarina loha zany ataontsika hoe smile.
na hoe tsika na hoe sorira zany amin'ny teny vazaha dia ilay ambonin'akanjo anankiray tamin'io zany dia araka teneniko tamin'ny vidéo dia misy pozina aloha zany ohatran'ireny le hoe tsiky am'le ataontsika amin'ny telefona reny fa le izy zany dia tena hoe manao tare ohatran'ny hoe masika zany iny zavatra iny zany anankiray tamin'ilay zavatra ratsy tsy maintsy nariny zanako lahy satria le devolon'iny le nanafika ay ny alina satria ry havana de izao nandeha nividy an'io akanjo io izy no ny azo n'ilay akanjo dia hoe noroako devoly zany le izy satria tian'le zanako mila mitandrina isika rehefa ny satana dia ny satana dia noroako devoly ilay izy ny alina niny nanafika ay ilay devoly tamin'ilay ambonin'akanjo ary lay izy de tena hoe ratsy dia ratsy tokoa ry havana tsy ny zavatra iverintsika hoe tsaratsara kory dia hoe tsara natren'Andriamanitra fa ny sarisary toy ireny na de hoe sarina loha fotsiny ara amin'ilay amin'ny telefona portable na amin'ny réseaux sociaux dia mila mitandrina isika fa ny satana izy ireny fa tsy an'Andriamanitra ry havana isaorana ny tompo fa maro ny zavatra nariny manamboatra ny tompo zay no mahatonga ny teniny tonga tamin'ny fotoana io ary anio ihany koa tamin'izany karakaran'izao vidéo zao ilay teny hoe ao amin'ny Isaia 1:20 tapany farany dia hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Aleluia, ny zanako sy ny asan'ny tanako i Jesosy dia aoka ho adidiny ihany. Na manatony inona ara isika ray aman-dreny ny amin'ny ireo zanakansika dia aoka ho fatatsika fa n'Andriamanitra ireo fa tsy antsika. Eo ihany koa ny fianakaviantsika. Na manara isika ny amin'ny fianakaviantsika raha ohatra tsy manana ankonana ianao dia tsisy zavatra ho vitantsika eo fa Andriamanitra no tompony aina rehetra ary ny fanahy izay manota dia ho faty. Mila zany mibebaka ho an'ny olona isika nefa kosa ny olona tsiraray avy dia mila mibebaka ihany koa. Ry havana, tiantsika ny tompo, tiantsika izy ka oka isika hitandrina. Ry havana, tsara ny mahainao an Jesosy, tsara, tena mahafinaritra, tena mahasambatra. Enganye ka aeno any tompoko ianao. Enganye ka aeno any tompoko ianao iteny aminao. Ry havana, mila isika makatoa, mila isika manaiky izay teny tompo mba ho tafiditra any an-danitra isika. Ry havana, izay ny anio. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapony Jesosy tompo. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.